mamy mintsy tena fahasalama tsara daholinareo any tokantrano any dia efa manoatra anareo indray ny recette androany izay recette tsotra kely no mora atao dia ny pâte sucré iray ihany fa afaka anaovana sakafo telo samihafa ho an'ny petit déjeuner na ny goûter dia andao ary araka anao izany isika dia mahazotomana daholo. Ny zavatra ilaina dia poana orta anankiray dia amin'iny no afatratsika ny ingrédients rehetra. Ny ingrédients ilaina dia atody siramamy yaourt dia huile. Ireo 4 ingrédients ireo dia eraky mipody yaourt daholo ny fatrany sauf ny farine anankitelo dia ny levure chimique sachet anankiray fa afaka ahinanareo raha ohatra ka tsy tia levure chimique nareo. Dia ny zavatra nataoko voalohany dia nafangaroko ny yaourt sy ny siramamy dia rehefa mifangaro tsara izany dia narotsako ny atody. Ny atody raha kely izy dia eo amin'ny anankitelo eo ny pot anankiray fa raha ngeda izy dia anankiroa. Dia rehefa vita izay dia narotsako ny huile dia naroako tsara dia narotsako ny lafarina sy ny levure. Dia rehefa vita izay misy zavatra diniko anareo aloha, zavatra ataonareo voalohany indrindra alohany hanomananareo ny lait pâte dia mila manafanareo lafaoro ataonareo 180 degré azadiny mihitsy aloha izay alohan'ny anaovana paty. Dia rehefa vita izay dia zaraiko telo amin'ny paty nanaovako muffin dia nanaovako cupcake dia ny reste nanaovako gaufre. Ty paty dia afaka anaovana zavatra be da be fa reto telo reto aloha nataoko anareo androany. Dia ny muffin nasiako pépite chocolat teo amboniny fa afaka ataonareo chocolat tsotra fotsiny dia tetehanareo majinika. Dia ny cupcake indray nasiako mélange de graines courge, graines tournesol dia sésame no nataoko. Dia nandrahoina mandritra ny 15 minutes, pas plus de 15 minutes satria lasa mafy be ilay muffin sy cupcake raha avelanareo ela loatra. Dia ny restan'ny paty nanaovako gaufre nature. Dia izay indray nandrontsika androany dia azadiny miabone ny partage ny vidéo dia raha nanandrana ny recette nareo dia azadiny mandefa sary sy micommente amin'ny commentaire dia mandra-piaona vetivetika dia manaraka indray mahazotomana daholo.